Teninay fandarana famakiana tenin'Andriamanitra. Arahinao eto amin'ny Aki Radio isan'andro amin'ny 12 ora sasany atoandro. Parole de vie, lecture de la Bible tous les jours sur Aki Radio à 12h30. Wort des Lebens, jeden Tag eine biblische Lektüre um 12:30 Uhr im Aki Radio. Iarahanao amin'ny rahavavy aina. Teninay, teny mahavelona. Ny filazantsara nosoratan'i Marka, toko 7:12. Ny nanambaran'i Jesosy ny andravanan'i Jerosalema sy ny aviany indray. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary niala teo ankanjan'ny tempoly Jesosy dia hoy ny mpianana anankiray taminy, mpampianatra, akory raha ireto vato sy rafitra ireto? Ary Jesosy nanao taminy hoe, hitanao va ireto rafitra lehibe ireto? Tsisy avela izy vato ifanongoa eto ka tsy horavana. Ary raha nipetraka teo amin'ny tendrombohitra Oliva tandrifon'ny tempoly izy, dia nanantona azy manginginy Petera sy Jakoba sy Jaona ary Andrea, nanontany hoe, lazao aminay, raha oviana no isy izany, ary inona no famantarana rehefa ho tonga izany rehetra izany? Ary Jesosy nilaza taminy hoe, mitandrema fa sao isamitaka anareo, fa maro no avy amin'ny anarako anao hoe, izao no izy, ka maro no voafitany. Ary raha mandre ady sy filazanady ianareo, dia aza matahotra, tsy maintsy isy izany, nefa tsy mbola tonga ny farany. Fa isy firenena hitsangana mely firenena, ary isy fanjakana hitsangana mely fanjakana, ary isy horohorontany any amin'ny tany samihafa, sady isy mosary, izany no fiandohan'ny fahoriana. Fa mitandrema ianareo, fa atolotra amin'ny Sinedriona sy okapoina ao amin'ny sinagoga, ary hitsangana eo anatrehan'ny mpanapaka sy ny mpanjaka no ny amiko ianareo ho vavolombelona aminy. Ary ny firenena rehetra tsy maintsy hitoriana ny filazantsara aloha. Koa raha mitondra anareo atolotra izy, tsy aza manay raha teo izay ho lazainareo. Fa izay teny omena anareo amin'izany ora izany no ho lazainareo, fa tsy anareo no hiteny fa ny fanahy masina. Ary ny rahalahy hanolotra ny rahalahy no amin'ny fahafatesana, ary ny ray hanolotra ny zanany, ary ny zanaka hitsangana hanolotra ny ray ny aman-dreniny ka hahafaty azy. Ary ho alan'ny olona rehetra ianareo no ny anarako, fa izay mahatratra amin'ny farany no vonjena. Fa raha hitanareo mitsangana amin'izay tsy mety hitsangana ny fahavetaveta'ny fandravana, aoka isaina izay mamaky izany, dia aoka handositra ho any tendrombohitra izany olona any Jodia. Ary izay ao an-tampon-trano, aoka tsy hidina na hiditra haka zavatra ao an-tranony. Ary izay any an-tsaha, aoka tsy hiverina haka ny lambany. Ary lozan'ny bevoka sy ny mitaizakely amin'izany andro izany, fa mivavaha ianareo mba tsy ho amin'ny ririnina izany. Fa amin'izany andro izany dia isy fahoriana izay tsy mbola nisy toy izany hatr'izay nanaovan'Andriamanitra izao tontolo izao ka mandrakizao ankehitriny izao, sady tsy hisy intsony. Ary raha tsy nahafoezy ny tompo izany andro izany, dia tsy nisy nofo vonjena. Fa noho ny olom-boafidy izay nofidia dia nohafoezina izany andro izany. Ary amin'izay raha tahiny misy olona manao aminareo hoe indro ety Kristy na indro ery, aza mino ianareo. Fa izy Kristy sandoka sy mpamina mitsandoka hitsangana ka haneo famantarana sy fahagagana amin'ny tany na dia ny olom-boafidy aza raha azo atao izany. Fa mitandrema kosa ianareo indro efa voalazako taminareo raha teo ny zavatra rehetra. Fa amin'izany andro izany, raha afaka izany fahoriana izany, ny masoandro hamazinina ary ny volana tsy haneo fahazavana, ary ny kintana iraraka avy eny amin'ny lanitra, ary hozongozonina ny hery izay ao amin'ny lanitra, ary amin'izany ny zanak'olona dia ho hita avy eo amin'ny rahona, amin'ny hery lehibe sy ny voninahitra, ary amin'izany dia aniraka ny anjely izy, ary anangona ny olom-boafidiny, avy amin'ny vazantany efatra hatramin'ny faran'ny tany ka hatramin'ny faran'ny lanitra. Ary manara ny fanoharana ny amin'ny aviavy, raha vao manarika ny rantsany ka mandravina dia fantatrareo fa efa akaiky ny lohataona. Dia tahaka izany koa ianareo, raha vao hitanareo fa tonga izany zavatra izany, dia aoka ho fantatrareo fa efa akaiky eo ambaravarana izy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy mba ho lany ity taranaka ity mandra-pahatonga an'izany rehetra izany. Ny lanitra sy ny tany ho levina, fa ny teniko tsy mba ho levina. Fa ny amin'izany andro na ora izany dia tsy misy mahalala, na dia ny anjelany an-danitra ary na dia ny zanaka aza afa-tsy ny ray ihany. Mitandrema, miambena ka mivavaha,
fa tsy fantatrareo izay avian'ny fotoana. Izany dia tahaka ny olona nandeha hivahiny izay nandao ny tranony ka nanome fahefanany mpanompony ka samina notolorany ny rahalahiny, ny raharahany avy ary ny mpiandry varavarana dia nasainy niambina tsara. Koa miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro avian'ny tompo-trano, na ho hariva, na ho mamanton'alina, na ho maneno akoho, na ho maraina. Fandrao avy tampoka izy ka mahita. L'Évangile selon Marc, chapitre 13, la destruction de Jérusalem et l'avènement du Fils de l'homme. Au nom de Jésus. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde quelle pierre et quelle construction. » Jésus lui répondit, « Vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple, et Pierre, Jacques, Jean et André lui firent en particulier cette question. « Dites-nous, quand cela arrive-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir ?» Jésus se mit alors à leur dire, « Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi, et ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux, il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même, on vous livrera aux tribunaux, et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant les rois à cause de moi, pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Exhortation à la vigilance. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez que ces choses n'arrivent pas en hiver, car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde, que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé, mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors, il enverra les anges, et il rassemblera les élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse un... Das Evangelium nach Markus, Kapitel 13. Im Namen Jesus. Und da aus dem Tempel ging, sprach zu ihm seine Jünger einer, Meister, siehe, welche Steine und welch ein Bau ist das? Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, siehst du wohl allen diesen großen Bau? Nicht ein Stein wird auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Und
Und da er auf dem Ölberg saß gegenüber dem Tempel, fragten ihn Petrus, Jakobus und Johannes und Andreas besonders: Sage uns, wann wird das alles geschehen und was wird das Zeichen sein, wann das alles soll vollend werden? Jesus antwortete ihnen und fing an zu sagen: Seht zu, dass euch nicht jemand verführe, denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen: Ich bin Christus, und werden viele verführen. Wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Kriegsgeschrei, so fürchtet euch nicht, denn es muss also geschehen, aber das Ende ist noch nicht da. Es wird sich ein Volk wider das andere empören und ein Königreich wider das andere, und werden Erdbeben geschehen hin und wieder, und wird teure Zeit und Schrecken sein. Das ist der Notanfang. Ist aber, seht euch vor, denn sie werden euch überantworten vor die Rathäuser und Schulen, und ihr müsst gestäupt werden und vor Fürsten und Könige geführt werden, um meinetwillen zu einem Zeugnis über sie. Und das Evangelium muss zuvor verkündigt werden unter alle Völker. Wenn sie euch nun führen und überantworten werden, so sorgt nicht, was ihr reden sollt, und bedenket auch nicht zuvor, sondern was euch zu der Stunde gegeben wird, das redet. Denn ihr seid nicht die da reden, sondern die Heilige Geist. Es wird aber überantworten ein Bruder den anderen zum Tode und der Vater den Sohn, und die Kinder werden sich empören gegen die Eltern und werden sie helfen töten. Und ihr werdet gehasst sein von jedermann um meines Namens willen. Wer aber beharrt bis an das Ende, der wird selig. Wenn ihr aber sehen werdet den Gräuel der Verwüstung, von dem der Prophet Daniel gesagt hat, dass er steht, wo er nicht soll, wer er ist, der merke darauf. Alsdann, wer in Judäa ist, der fliehe auf die Berge, und wer auf dem Dache ist, der steige nicht hernieder ins Haus und komme nicht hinein, etwas zu holen aus seinem Hause. Und wer auf dem Felde ist, der wende sich nicht um, seine Kleider zu holen. Weh aber den Schwangeren und Säugerinnen zu der Zeit. Betet aber, dass eure Flut nicht geschehe im Winter. Denn in diesen Tagen werden solche Trübsal sein, wie sie nie gewesen sind bisher, vom Anfang der Kreatur, die Gott geschaffen hat, und wie auch nicht werden wird. Und so der Herr diese Tage nicht verkürzt hätte, würde kein Mensch selig. Aber um der Auserwählten willen, die er auserwählt hat, hat er auch diese Tage verkürzt. Wenn nun jemand zu der Zeit wird zu euch sagen: Siehe, hier ist Christus, siehe, da ist er, so glaubet nicht. Denn es werden sich erheben falsche Christi und falsche Propheten, die Zeichen und Wunder tun, dass sie auch die Auserwählten verführen, so es möglich wäre. Ihr aber seht euch vor, siehe, ich habe es euch alles zuvor gesagt. Aber zu der Zeit, nach dieser Trübsal, werden Sonne und Mond ihren Schein verlieren, und die Sterne werden vom Himmel fallen, und die Kräfte der Himmel werden sich bewegen. Und dann werden sie sehen, des Menschensohn kommen in den Wolken mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und dann wird er seine Engel senden und wird versammeln seine Auserwählten von den 4 Winden, von dem Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. An dem Feigenbaum lernet ein Gleichnis. Wenn jetzt seine Zweige saftig werden und Blätter gewinnen, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Also auch, wenn ihr seht, dass solches geschieht, so wisset, dass es nah vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dies Geschlecht wird nicht vergeben, bis dass dies alles geschehe. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Von dem Tage aber und der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Seht zu, wahret und betet, denn ihr wisset